Miarabantsika ary tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ambarao ity eto amin'ny Alliance 92. Manambahiny ny fandarana amin'izao atoandro izao i Dama ao anatin'ny Tarika Mahaleo no vahintsika amin'izao fandarana ambarao izao. Eo moa no mampanakanto azy fa eo ihany koa no mampandinika sy mpandalina ny fiarahamonina an'izany Dama eo anivon'ny Tarika Mahaleo izany. I Tarika sy nentina ny fandarana kosa moa zany Priskara Kotomalala sy Sinezana Narson. Miarabanao Dama ny fandarana ambarao. Inkajy boninahitra tena tonga eto amin'ity fandarana ity nasina roda de miarabanareo ako miaraban teknisiantsika de miarabantsika rehetra zay mihaino radio Alliance 92. Anmbotsika ny resadesaka Dama ohatrotrany ahoana ny amariparitano ny amin'ny hoe ny fifamatoran'ny fiarahamonina malagasy teo amin'ny tany zany. Ny ponina atao hoe malagasy de tsy nisy mihitsy raha tsy nisy Madagasikara. Zay zany aloha. Fa alohan'izay rehetrarehetra zay de nosy Madagasikara de olona nandeha lakana daholo zany tonga teto samy mpiavo daholo zany tsika. Na de fa nisy nieritreretra zay hoe nisy vazimba efa tonga taloha be tany fa ireo vazimba ireo tsy maintsy nandeha lakana ihany na tonga avy teto. Fa satria tamin'ny fiandahan'ny Madagasikara tamin'ny Afrika tamin'ny andron'ny Gondwana de mbola tsy nisy olombelona tamin'izany. Zay indrindra zany hoe samy nandeha lakana daholo tsika tonga teto de le nosy no natonga tsika hoe malagasy am'le hoe Madagasikara. De ireo mpiavo ireo rehefa tonga teto Madagasikara de samy tsy tonga niaraka ndray misesika fa tonga kelikely arakaraky ny faritra sy ny firenena zay tany nipoirany zareo. De nareo zay tany nipoirany mety nisy avy any India, mety misy avy any Indonesia, mety misy avy any Malaisia, mety misy avy any Philippines, mety misy avy any BDB. Fa zany mbola fikarohana ataon'ny mpahitatary zany. Fa izao no zavatra mavarina. Ireo mpiavo ireo zany de nitondra ny vatsy netiny zareo ny vatsy netiny de sakafo. De nisy koa vatsy zay tsy may vandanja mihitsy fa tena mavesa danja be. Nefa io vatsy io tsy mila sakosy, tsy mila kitapo, tsy mila harona fa ao andoha kolotsaina. Ireo olo ireo zany akoatra ny vatsy sakafo netiny de nitondra vatsy kolotsaina avy amin'ny tany fieviny izy ireo tsirairay avy. De rehefa tonga teto Madagasikara zareo de samy ny safidy ny toerana misy azy. Misy ny safidy mipetraka amorontsiraka, misy ny hiditra anatinatiny de namonjy tendrombohitra, de nisy ny zany atao anaty ala. De samy nanana ny toerana ny safidiavany avy izao mpiavo ireo zany. Fa ny zavatra mahavariana rehefa ty taona maro aty aorina dia mahavariana fa zao lasa ireo malagasy ireo de samy manana fototeny iraisana. Ohatra hoe vary daholo ny anaran'ny vary raha Madagasikara. De ohatrany hoe aomby misy fototeny zany iraisana. Tsy azo hidivirana misy tany ohatra tany. Tanareo zay samy tany daholo ny anarany raha Madagasikara. De io tany io zany nisy araka ny teniko teo hoe safidin-dranomasina de zareo mponin'an-dranomasina ateo aoriana be no lasa hoe mporina morontsiraka lasa hoe vezo. De mponina anaty ala lasa hoe tanala. De mponina amina tanety midadasika lasa hoe bara. De mponina amin'ny tendrombohitra lasa hoe betsileo sy ny merina. De arakarak'izay de mponina amin'ny tany ngazana misy roy de lasa hoe antandroy. Zany hoe le tany mihitsy le faritra ivelomana. Tsy hoe ivelomana fotsiny fa ifampivelomana. Zay misy le izy ifampivelomana satria tsy olo tokana mipetraka fa mpiarabelona olona maromaro pray tanàna manangana tanàna tsy tokotoko. Eny amin'ny samy manana ny faritra ifampivelomana. Zay zany tsika amin'ny malagasy zany hoe tena tsy mitovy amin'ny Afrika mihitsy antsika satria isika manana fototeny iraisana amin'ny fitenitsika. Fiteny avy any avaratra raha miteny avy any atsimo izy de fakazo resaka ihany. Fa tsy ohatrany ao Afrika hoe tsy maintsy mandalo amin'ny teny frantsay na teny portugais na teny anglisy. Zay zany aloha efa tena sotoavina. Tena marina tsy sotoavina ary fa tena hoe tombontsoa ngeza be ny fahafahantsika samy malagasy mifampiresaka tsy voatery mandalo amin'ny teny frantsay teny anglisy na portugais ohatrany Afrika. Efa tena hoe tombontsoa be ho antsika zay. Aintsika ve miaro an'izay ary? Ny fantaniana ngamba de hoe alohan'ny finiavana sy ny fahafantarana hoe zava-sarobidy zany de mila mpahafantarina aloha
zay ngamba le fantaniana hoe fantatry ny malagasy ve zany zay ankapaloha satria tsy afaka hiarona izy raha tsy fantany hoe zavatra tombontsoa zany efa tombontsoa goavana be izy zay zany ngeny na tonga an'le hoe atopoko rangitanao Afrika de mandaitra satria tsy mifakazo le resaka tonga de fantatra hoe ihany tonga de tsarotra be le izy nefa tsika malagasy mifakazo resaka io zany anisan'ny hery lehibe io pelatanantsika hoe fananana karaza indrany hoe fiteny maro loko nefa ny fototra ray ihany arena be zany de zay mila ampahafantarina ny zanaka malagasy rehefa ampahafantarina zanaka malagasy zay zany hoe ny rafi-pampianarana eto Madagasikara zany no fitaovana ahafahantsika manao zay le hoe fampahafantarina misy karazana fitenenana maro eto fa mifototra ray ihany satria talohan'ny roa fitopolo de teny frantsay nampianarina de tonga ny roa fitopolo takina le hoe allo programme fampianarana fandray amin'ny zava-misy eto Madagasikara no atao mba hahafahan'ny zanaka malagasy mahalala ny zava-misy eto Madagasikara na amin'ny lafiny ara-boajanahary zany ny arena voajanahary rehetra na amin'ny lafiny fiarahamonina zany na amin'ny lafiny kolotsainy zany amin'ny lafim-piainana rehetra de tokony programme fampianarana manokatra ny mason'ny tanora malagasy tsy ho varimbareny lavitra ho any ampitan-dranomasina fa hitany ambany masony eto zay no takineta amin'ny 27 fa tsy hoe fanagasiana tonga de mpitolo zany nefa ny mpampianatra mbola tsy ampy hitanao programme fampianarana zany tokony ampifanarahana eto de mandeha tsikelikely le fanagasiana zay ny tadiavanay fa tsy hoe tonga de fanagasiana fotsiny zao de am'izao fotoana zao fanagasiana lasa ohatrany hoe poizina satria no ny fampiasana azy amin'ny hoe atao rotoroto ny fanaovana azy na ny marimarina ko hoe atao hoany fahoany zany nanaovana azy hoe tonga de fanagasiana any hoe alay-panahy mihitsy miteny eto hoe zao de fananina mihitsy ary hoe allo zao mbola tsy vonona zao de tairiny de am'izay tsy tian'io tsony ny malagasy sao de zay ary satria io mahatsikatsika io ny lakile tsika afahana mahita ny anjara-mahatsanotsika eran'izao tontolo zao tsika zany zao nge lasa tsy atany tsy aparafary tsy tokony fampiatsara velantsika eto Madagasikara zany fa ninina ataotsika eto rehefa tsy mipetraka ny politika ny teny mila petraka io eto Madagasikara afahantsika mamatatra atsika tenytsika ihany keny efa amora amatarana atsika satria amin'ny alalan'ny fiteniny reny zany efa voaporofon'ny manam-pahaizana eran'izao tontolo zao fa amin'ny alalan'ny fiteniny reny no manamora fianarana ny teniny hafa raha vao mandeha am'izay anao de lasa voafehinao tsara ny karazana fitenenana rehetrarehetra anisan'izany ohatra zao hoe ny firenena japonais zao ny firenena norvégiana be de be ireo firenena rehetra teny fiteniny reny nefa mahafehy ny teniny hafa de miverina amin'le teny filamatry raingisona isika hoe andrianiko ny teniko fa neny afako feziko io teny io zany lakilengeza be ifo pelatanana apetraka ny politika ny teny ozy izy dama fa tokony apetraka ihany koa ve ny politika ny tany ny zava-misy de zao mantsy le izy satria marina be ny fitenenanao sy nisy satria olombelona tsisy tany zany mivaeva be zany ary zay mampatonga ny palestiniana ny ady palestiniana sy ny israeliana de resaka tany de hoe tsisy tany satria ny tany zany no manamarika anao hoe tena olombelona manana fototra ianao de marina zany ka ny zavatra mila arentsika eto Madagasikara mila mahasatsika satria ny lalàna ny fanana tany eto Madagasikara de lalàna ny fanana tany ny lovana tany a Frantsa zay ny lovan'ny frantsay tamin'ny fitondrany Napoléon efa elany zany de zay zany nadika teny gasy de nasina fanovana kely vitsivitsy fa ny fodikevy dehibe ao anatin'ny lalàna ny fanana tany eto Madagasikara de ny lalàna ny frantsay tsy mifanaraka amin'ilay kolotsaina tsy mifanaraka amin'ny kolotsaina malagasy satria teny frantsay le izy tena dika teny gasy de sarotra be de ny olona mahay azy any mahay azy de mazava ho azy fa ny akamaroantsika mponiny Madagasikara zay tsy mahita taratasy voambaka sy voatsindry na milesaka soratra teny gasy ary sarotra fa mainka mofa hoe teny frantsay de araroton'ny mpahay taratasy foana zany ny mponiny Madagasikara zay zany ny tena olana ngeza be de zay ny mampatonga na hoe ny lakile de ny rafi-pampianarana any foana zany misy obola atsika nge miteny hoe ny azo vanikolakana de ny tanina ny riny no tsara de ny mpianatra ho vaniko fahombiazana de ny fanabeazana na ny riny no tsara tsisy mpianatra teraka tonga de dondrona zany fa arakaraka ny fanabeazana azy ihany madondrona ny fomba fanabeazana de jereo nge ny tandoratsika fa tsy fampianarana mampitododo anjareo
jeriny ambanomasony eto Madagasikara fa fampianarana mampitotoany zareo any andafy. Fa tsy efa mipetraka kosa ve zay hoe kolotsaina raiky tapisaka amin'ny tany zay dama satria ohatra enatra lehibe ho an'ny fianakaviana ohatra zany hoe mivarotra tanindrazana. Ny amin'izao fotoana izao ao anatin'ity fanatotoloana ity dia efa vola zao no efa lasa Andriamanitra mihitsy. Efa tsy mpanjaka intsony fa efa Andriamanitra mihitsy zao ny vola. Ny ankamaroan'ny olona zany zao efa mahavita mivarotra tanindrazana. Eo zany tsika zao. Satria zareo zany voatsindry ny vola. Ny ankamaroan'ny olona eto Madagasikara ny tsy ohatrany fa tena tompony mangataka ny atiny. Satria ny fomba fitondrana ny firenena dia lasitra fampandrosoana na rafitra politika avy any ivelany dia tonga dia napetaka eto Madagasikara fotsiny fa tsy mifanaraka amin'le fomba tany sy ny kolotsaina misy eto amin'ny tanàna. Satria na hoe ny firayan-kevitra manjaka eto Madagasikara dia ny firayan-kevitra nefa matanjaka izay efa mifehy ny zavatra rehetrarehetra. Izy ireo no mahalala ny zavatra rehetrarehetra misy eran-tany dia izy ireo vitsy anisa dia izy ireo no mahalala sy mahafantatra ny zava-misy. Zareo no mahay teny frantsay, mahay teny anglisy, hainy zareo zany ny vaovao rehetra misy momba ny lalam-barotra sy ny fomba ny dia zareo no feh azy. Metimety amin'ny zareo zay raha ohatra ka be dia be ny malagasy mpandatsabato fotsiny. Tiany zareo malagasy mpandatsabato fotsiny satria mety izy hanaovany zareo azy. Matoa ianao lasa mpandatsabato fotsiny dia satria ianao zany tafiditra ao anatin'ny vovon'ny rotorotom-piainana, tafiditra ao anatin'ny vovon'ny fahasahiranana dia tsy manam-potoana ianao andiniana hoe ahoana tokoa moa zany hoentin'ny zalamakaiza tokoa. Lasa olombelona teny hoe hoentin'ny zalamakaiza fa tsy olo-pirenena tsony manatsafidy. Dia izay zany miavaka be ny malagasy maronisa mpandatsabato fotsiny sy malagasy vitsenisa olo-pirenena manatsafidy. Vitsy zany zao ny olo-pirenena manatsafidy mihoatra ny malagasy maronisa mpandatsabato fotsiny. Reo olo reo atao hoe aty dia lasa, atao hoe aty dia lasa. Satria efa tafiditra ao anatin'ny vovon'ny rotorotom-piainana. Ireo olo ireo mila apahiratina ny masony, mila asokafana ny saina, mila apahalalana ny tena hoe zao ny zavatra iainantsika eto Madagasikara. Fa vitsy ny manao an'izany vitsy be. Tsy dia misy manao an'izany loatra tsika fa jereo ve ny fandehanan'ny propagandantsika eto Madagasikara ny firayan-kevitra hitondrana ny fampelezan-kevitra dia firayan-kevitra firayam-bola no mitondra azy. Dia mampiato vola zany tsika zao amin'ny 24 tia eto fa fampedena volana eo. Izy zany tena manam-bola fa tsy firayan-kevitra mihitsy. Satria sarababen'olona efa tafiditra ao anatin'ny vovon'ny rotorotom-piainana sy ny fahasahiranana. Ahoana moa ny eritreretan'zareo hoe inona moa zany tena fitsipi-taolao eo anivon'ny fitondrana firenena anankiray. Inona moa zany demokrasia zany? Fantatry ny olona ve zany? Repoblika zany ve fantatry ny olona? Fatampatany dia mamerina fotsiny izy. Ozy izy ny fomba fitenenana hoe manao pilivava. Tenenina ny demokrasia hoe fafana amin'ny teny zao. Fa ny demokrasia tsy zany fotsiny fa lalindalina kokoa ny tantarany. Rehefa tsy mahita ny tenany ao anatin'ny demokrasia malagasy fa manao ohatrany hoe mamerina an'ilay teny fotsiny dia zay zany fahitako azy hoe ohatra ny demokrasia izay ahitany malagasy ny tenany dia ny fokon'olona. Ho anay any amin'ny Morondava, za moa tsy any amin'ny Morondava zao dia mahafinaritra be rehefa hoe ho anay any amin'ny Morondava any moa dodoka ny anaran'ilay tanàna kely regny. Dia mireny misy fifampitondrana ampiarabello zay ny fokon'olona zareo. Misy teny arana zany eo dia misy fifanarahana hoe zao ny fomba fifampitondrantsika eto amin'ny tanàna eto raha manao zao dia manao zao dia misy dina. Zay efa rafitra nolovantsika avy amin'ny razambentsika. Fifampitondrana any amin'ny fototra. Zay ny demokrasia antsika malagasy. Dia ny rafitra fitondrana ny firenena zany mila mandrafitra rafitra politika hitondrana firenentsika mifanaraka amin'izay kolotsaina izay iombona ny malagasy rehetra zay. Satria ny mampiombona malagasy rehetra dia hoe piray aina, piray vatsy. Zay mampatonga ny tanàna miorina ne amina faritra ivelomana. Dia ireo tanàn'ireo lasa hoe piray ray ao anatin'ny maro. Piray tanàna. Tanàna satria ray vatsy le tanàna sy le manodidina misy tanimbary sy ny voly. Dia ray aina dia ray tanàna. Izay zany zava-dehibe. Dia raha vao miresaka ianao hoe tia resaka fokon'olona antsika samy piray vatsy piray aina ty mitondrana ny resaka dia tonga ny olona matsiaro tena voakasika an'izy. Izy moa tsy ho saro-piara amin'izany hoe ray vatsy ray aina zany. Rovina no ohatrany ho an'ny dodoka Morondava i Madagasikara. Efa teo ihany io fa hatramin'izay mbola misy ka. Eny fandeapahana zany zao sisany misy miaina zay. Mbola misy fokon'olona foana ne na dia hoe atao tohotra fiakarana io rehefa ilaina dia atsoina hoe fokon'olona. Rehefa tsy ilaina dia andre aloha dia atao anaty lalam-panorenana izy dia mifampidirana lalam-panorenana no atao fokon'olona. Dia rehefa avy eo tsy tandray ny fampiarana azy dia lalaovina fotsiny satria ny zavatra
tsapako zany satria za efa nano solombavambahoaka Antananarivo nilatsaka maleo tena zany tsy miakina tamin'ny anaran'ny mahaolona moa zany nitondranay azy tamin'izany za moa mandalina momba ny fianarana fiarahamonina teny Akatso nanao sociologie politique zay fandalinana ny hoe ina moa zany atao politique zany de ny théorie zany mahay be amin'ny volatavatra fa tsy nisy fampiarana akory de zay zany natonga ndrotsaka napiatra ny zavatra ny anarana tany ampianarana sekolim-piainana afantarana hoe ahoana tokoa moa zany solombavambahoaka ny renivohitra Madagasikara zany zay ampipiona ny mponina rehetra era Madagasikara fa ivangongon'ny olana rehetra koa ahoana zany solombavambahoaka zany renivohitra Madagasikara zany satria tamin'izany fotoana zany tsisy hoe solombavambahoaka isaky ny boriboritany fa tsy maintsy mahazo vato amin'ny boriboritany eniny ianao voalany tamin'ny andron'ny Hervelona Rasalama tamin'izany de lasoma tsara ny tenako dia namantatra ny aino nianatra miaino ny olona zany mitety fokotany de manokatra fotoana isaky ny firaisana tamin'izany mbola firaisana ny anarany afana mandray ny hevitry ny olona zay zany de teo no nahafantarako hoe tena mbola raiky tapisaka ao anatin'ny aparatoko ny malagasy nylay fatahorana an'ilay atao hoe fanjakana io zany matram'izao maro be isika malagasy no rehefa ndondom-baravarana any borompanjakana de miahoatra mihitsy aloha sanatr'izy zany ohatrany tamin'ny anjo fanjanahantany inona mahatonga an'izay da mahatonga zany de tantara ihany no jerentsika hoe zao i Madagasikara zany dia efa naleo tena tamin'ny fahampanjaka efa nanana fifandraisana ara-diplomatika tamin'ny firenena anglisy frantsay ny malagasy efa nanana ny fanjakana ny malagasy na de hoe misy fanjakana merina sakalava fa ny fanjakana samy fanjakana teto no fandamina fa efa atsika Madagasikara efa naleo teny tsika de tonga mpanjana tany zay moa ny anarany zanany aritsika tsy maleo teny nareo fa zananay de vita ny ady lehibe faharoa de ozy ny amerikana sy ndrosianina hoe nareo mpanjana tanyreo amantsy ny anglisy ny frantsay avotsory am'izay reo zanatany-nareo so fa nareo ara zanahany ny Allemagne sahirana be tsy ny Allemagne moa zany fa ny zanahany nazi sahirana nareo de nanome ohatrany hoe tsy fidiny ny fahaleovatena ny anglisy sy ny frantsay ny atsika moa zany mahakasikatsika de ny frantsay tamin'izany fotoana zany nitsofoka tao anatin'ny rafitra fanjakana merina no nitsofoany frantsay hatrany amin'ny fanjakana sakalava aloha izy boina de fa izy nitsofoka teto fanjakana merina de io fanjakana io zany no rafim-pitondrana ny dirany teto de tonga de nitsofoany io de petahany republika ny frantsay navitra azy teto frantsay io efa republika fa alohan'ny republika amin'ny frantsay efa niady tamin'ny fanjakana frantsay izy zany hoe niady tamin'ny fitondram-panjaka zareo de ravo ny fitondram-panjaka tena ady be enjana be famonoana olona be tena vaty olona be tamin'izany zay le atao zareo hoe fanovam-penitra mahery vaika na hoe révolution zay vo azo ny republika de republika azon'ny frantsay io nampidiriny tamin'ny mbola fitondrana mpanjaka teto zany hoe ny laloviny ve zany tiana ho tenenina ihany le izy le hoe mba ahafahany tena maka fototra n'lay le fanjanahantany le dirany izy rehefa tafitra izy de teo ihany zany le fanjakana de teo ihany koa le fahefana kolonialy de rehefa hoe meo fahaleovatena andreo de lasa izy nandeha tsika malagasy tsina le mpitondra raha tamin'izany mpitondra firaharaha de efa nisy malagasy io zany niarana sy ta frantsay tamin'izany mbola tsy mahaleo tena amin'ny lafin'ny republika fa mpanjakany mbola zakan'ny olona le rafitra republika frantsay natsofoka teto nanjanaka tena tonga de efa tsindry no petraka de io tsindry io mbola ao anatin'ny paratoko ny olona io de lasa le frantsay le mpanjanaka zany de tonga ny fahaleovatena de mbola ny fiheveran'ny olona ny fanjakana zay tonga teo nefa efa republika malagasy de mbola nataony olona hoe fanjakana ihany loza benky fa tsika zany zao hoe resaka voambolana fotsiny zany fa fanjakana io de fanjakany inona ary zany no andikatsika ny fanjakana raha atao de frantsay de hoe état ohatrany diso any satria hoe raha te ny frantsay de hoe état monarchique zay ny fanjakana tsika nga état monarchique fa état républicain tsika zany république dikan'izany tsy mety zany io kanefa hoe sy andao andeha amin'io fa io no izy efa fanjakana io de fa zay eny ary tsy maninona ary fandao ary ataona zay de zao ary ny trésor public inona no andikana azy amin'ny teny gasy tahirim-bola mpanjakana misotranao tahirim-bola mpanjakana zany hoe publika zany mira fanjakana fa rehefa hoe WC public inona indray no andikana azy WC mpanjakana ve tsia WC-mbahoaka de rehefa inona zany ny publika no vahoaka de rehefa inona ny publika fanjakana tanao tena fangaro mifangaro ve le izy da mazafady sa fananina na fangaro mba ho very ihany ko mba mora ho gejaina le na hoentina any am'izay tiana tongavana le olona de zao mantsy le izy hafa ihany no mahalala
sy ny tsy mahalala. Rehefa tsy mahalala ianao de rehefa teneny ianao io fa fanjakana io de manaraka ity republika de manaraka. Nefa ny republika sy fanjakana de zavatra mifanohitra be, mamofady zavatra tsy tokony hiaraka mihitsy. Ny antsotsika azy tsy tokony atao hoe fitondram-panjakana fa tokony atao hoe fitondram-pirenena. De mba mahatsiaro tena mba ahotsika ao anatiny satria raha vao hoe tany-panjakana de tsy azotsika te kitihana any fanjakana io tsika zany efa tsy ao andry zalahy io ngely izy nefa tsika dradradradraina avetsevero hoe mila amfanatonina ny vahoaka sy ny fanjakana ko fanjakana misy ny tonga de efa vao maheno hoe fanjakana de efa miataka ho azy ny olona tany-panjakana io ny tanimbolinao retatsaha de ny maniry eo amboniny anao fa ny ambany any fanjakana de lasa rafitra lasa fahefana atahorana de ahoana mo no atonga ny mponiny Madagasikara atsiaro tena ho tompony raha amin'ny fireneny nefany le rafitra zay everina ampitambatra sy atsapahany malagasy hoe tompony raha izy tonga de efa manindry zay ne ny olantsika eto manindry be ke tsy fantatro ny hevitra roa midika ihany koa ve zany hoe raha raisintsika nge ohatra fotsiny hoe tsy anosy ravage raha raisintsika zao Maurice sotrantsika ihany izy manana tany ihany koa izy fantany hoe waizy izy fireneny zany Maurice fa tsika ve malala hoe waisytsika io indrindra mantsy zao le hoe ny mila mahasatsy tsy tokony fampetsara vely atsitsika tsy tokony fampetsara vely atsitsika tsika nge samy mponiny Madagasikara daholo hoe samy veleto daholo ane samy misotro rano eto samy mihinam-bary eto samy mihinana ny tsirony tany eto Madagasikara samy nandova ny vatsikolontsaina avy amin'ny razambe atsika de ity Madagasikara ty nge sady tany razantsika no tany taranaka zay nge de tsika ave nosy ngeza be fa efatra era-tany faran'zay ao anaty kibony eo feno arena tsy tapesipesiany vatso volamena petrôly gaz zay lainao vy karazana minéral rehetrarehetra hitanao de ny aty ambony tany karazana zava-maniry be de be tsy sera zao tontolo zao karazana kolotsaina be de be ny olona maro loko ny mponina mafinaritra ve de maro karazana koa ny toetrandro de ranomasina midadasika be manodidina vitsiponina kely tany ningaran-janahary fa vitsiponina 5 tapitra isamonja fa ny akamaronindreo efa resy lahatra hoe mahandro ay izay mampatonga zany ny fitondrana ny fandimby teto de mitaizany olona ho resy lahatra lalandava fa mahandro izy de raha ohatra moa misy tsy mitovy hevitra am'izany de fa mainka tsara satria afahana mifanakalo hevitra de zay koa zany mampatonga an'le malagasy tsy rototra tsony tsy vonina iady intsony satria mampionina fitondrana milaza hoe nareo efa mandra azy edivana mihitsy ary hoe izay mivarotra fahantrana ave zany ry tany misy marina ihany zany satria tsika ohatrany de efa tsy mitombona kosa aloha hoe odiny tsy hita le ambany masitsika Madagasikara ambany masitsika hoe tsy mitombona kosa zany fa fananina mihitsy hoe alohatsika rehetra any aloha no zareo le fandrirondritra reo nge fandrirondritra ho ao am'le toerana afahana mifehy ny firenena fa tsy afahana mitondra ny firenena samihafa zay samihafa be zany fitantanana zalahy io zany sokajin'olona samy te hifehy hoe any am'zalahy daholo ny arenan'ny Madagasikara de ny mponina ny sarababen'olona ankilabao de reo aloha sahirinao foana fa reo isaky ny fifidianana tofana vola fotsiny zay de aloha tsika mahalala ny ataondreo olo reo tenenina zao reo ny akamaroandreo tsy mahita ratasy matahotra fanjakan'reo tsika ihany mahalala ny mety aminy sy tsy mety aminy de zay manambola zany no miady ito zany hoe ohatra ny fananina ihany koa ve zany navelo am'izao le lalàna momba ny famatsiana ny candidat zany rehefa milatsaka kay tsy kitihana zao ne ninina resatsika eto hoe lalàna zao firy moa zay lalàna zay fa tsy misy manaja lalàna eto satria tsy misy arofanina satria ny mahafirenena ny firenena de olo-pirenena nefa ny olo-pirenena hiaro ny firenena mbola vitsenisa zany hoe olo-pirenena manatsafidy mbola vitsenisa fa ny mpandatsabato mbola be de be de isika le manatsafidy reo no manana didy sy andraikitra tsika olo-pirenena mahatsiaro tena hoe miraharaha an'zany resaky zany hoe miraharaha ny Madagasikara hoe mba ho tany lovana tamin'ny razana sy olovan'ny taranaka Madagasikara isika miraharahany no mila miady mafy tsika olo-pirenena mila miady mafy anokatra ny sain'ireo sarababen'olo reo ahalala hoe tsy tompony mangatakatanytsika fa isika tompony inona moa no tsy anaovantsika hoe ny aren'reto arem-pirenena de atao amin'ny lalam-panorenana zany de zao ny fampiasana an'ireo arem-pirenenareo tenerana tsy hoe rehefa fanjakana dy izy manosiny de lasa izy fanjakana lasa zalahy tondra le fanjakana lasa isika no jinjany vokatry ny solina ataony zalahy tena tsy mety zany fa tena izy de hoe mila arofanina zany mitenerana hoe ahoana
ny inona mila mametraka rafitra tsika eto Madagasikara miainga avy any amin'ny fototra zany hoe ny fananganana ny firenena tsy ataovany amin'ny tafitrano tsony hoe ny tafitrano aloha no alefa dia filoham-pirenena fidiny io a manangana ny tranony antoko io efa mitsangana ny tranony filoham-pirenena faharombaka ny olona hiditra ao anaty tranony ho zanaka trano amin'izay zay tsy mety satria tafitrano no atao aloha fa raha ohatra ka hoe ny fototra no atao aloha satria tanimbary fotaka aomby biby ny olona taratasy vola zany ny olona dia raha ny olombelona no fototra iorenan'ny firenena olom-pirenena rehefa olom-pirenena mahalala ny zony sy ny andraikiny mahafantatra hoe ty fitondrano ty akaika zany hoe rafitra fifampitondrano miainga avy any amin'ny fokon'olona zany no tena izy avy any amin'ny fokon'olona dia io a no miainga avy eo izy dia fokotany zany a karazany hoe gouvernemanta tsy fanjakana fa hoe fitondram-pirenena ohatrany hoe ratsy mangaiky ny fitondram-pirenena io zany tokotany be le atao hoe fokotany dia fokotany io ao anatin'ny fokotany a ny filoham-pirenena ao anatin'io dia tsy voatery hoe tsy maintsy mahita taratasy fa rehefa toteny amin'olona izy dia mety fa ny gouvernementany no tsy maintsy olona mahay taratasy mahalala hoe ohatrany hoe mitondra tetikasa akaiky ny olona kokoa io ravitra io na miresaka fananatany sy ny inona dia akaiky ny olona ty tany tiany any dia soratany anisy io fantany olona daholo fa ka fantatra ny olona satria le rafitra fifampitondrano manakaiky azy sady akaiky azy sady olona fantany akaiky azy dia amin'izay fotoan'izay a manandanja ny fototra dia olona manana ny fahaizana mampahalalana sy ny manana maizy azy no miasany satria ny fototra no manangana firenena fa tsy ny tafitrano no manangana firenena mila mamadika rovina zany vao mety tanteraka fa zay aloha vokatry ny lesona sekolim-piainana ny ainako dia zaraiko amintsika malagasy isaorananao dama teto amin'ny fandarana ary raha nanaraka hatrany voalohany ka hatrany farany nyresaka tamin'ny damantsika dia hita ao anatin'ny tononkirany mahaleo tononkirany dama avokoa zay nyresahany teo zay samy nandeha laka na lalampany rena nahoana kay ny olona ty sy ny maro hafa ihany koa dia akasitrahana ianao ny vahiny teto amin'ny fandarana ambarao dama misaotra indrindra engane mba samy tsy anakilembenana hoe mandromandry mananaretana ho izy ny engane mba tsy mandromandry mananaretana tsika ary za mino fa tsy zarery no manana zay eritreritra zany fa zany nazo micro aloha dia mba miteny amin'ny anaran'ireo olona tsy afaka manana micro reo a satria ny zavatra tena manahirana be a dia noho ny fahatahorana n'ilay atao hoe fahefa-mpanjakana dia manjary ny akamaroan'ny olona lasa mandefitra manana ny rariny nefa zay a tsy vitany hoe mampalahelo zay koa mantsy lasa fomba fiaditsika eto Madagasikara le miteny hoe mampalahelo ty fa tsy ina moa ny ataoko atody miade mambato tsy zany ka tsy zany satria rehefa hoe mahalala ianao ny aditsika zany dia mampafantatra zay ny ataonay zay zao 5 tsy mbola kivy fa mbola mampafantatra fona mbola mampahalala ny olona fona hoe zonga iny zava-misy ainatsika tsy kivy zay satria ny fanovana firenena anankiray anton'ny maro fa tsy ndray andro misaotra mandrapitafandray tompoko lasy tompoko vavy ny fandarana ambarao veloma tompoko